Indray mbava kosa eo amin'ny tontolo ara-kulturaly mankalaza ny andiany fa folony hetsika angaredina ireo mpikarakara ny hetsika amin'ny ity taona 2023 ity izay ho tanterahana ny 2020 ka hatramin'ny 20 septambra ho avy izao ny andinindiny avy hatrany. Tratra ny tanjona hoy ny nambaran'ny tompona ndraikitra mpikarakara ny hetsika angaredina raha ataondray mijery ny folo taona nisian'ny hetsika izay. Tonga eo amin'ny andiany fahafolo araka izany ny amin'ity taona ity ka ny 10 ka hatramin'ny 20 septambra izao no tanterahana ny fankalazana. Mpanakanto 20 avy eto an-toerana ary mandala manokana ny gadona malagasy no hanafarany fankalazana ka mpanakanto vahiny iray kosa no anisany andray anjara hifampizaratra kefa amin'ny hetsika. Hetsika natao hanomezan-danja ny kolontsaina malagasy sy fampahafantarana ny fahasamihafana mozika malagasy no anisan'ny tanjona iorenan'ny hetsika angaredona izay noforoana ny taona 7 Folo taona ny angaredona, folo taona ny afiana, folo taona ny aretana, folo taona ny adina ny fametrahana ny fahasamihafana na mozika misy Madagasikara. Mafy be ny ezaka, mafy be ny asa anatin'izay folo taona izay. Kanefa kosa folo taona afaliana folo taona nandresena ihany koa satria efa manomboka tafapakany amin'ny olona tsirairay avy ny fahafantarana an'ireny karazana gadokira misy eto Madagasikara ireny. Folo taona ihany koa nahitana vokatra tsara satria maro ireo mpanakanto izany izay efa niondrana tany ivelan'ny tany nampiseho solon-tena ny Madagasikara nampiseho ny mozika tena malagasy. Folo taona ihany koa nahafahan'ireo mpanakanto vohy ny fiseraserana samy mpanakanto fampizaratra kefa dia veriko ihany koa fa zava-dehibe. Folo taona ihany koa nahafahana nandray nasitona an'ireo matianina amin'ny resaka fikarakarana mozika tany ivelan'ny tany. Izay verina fa fandresena ho an'ny mpanakanto malagasy, fandresena ho an'ny mpikarakara ny angaredina ary fandresena ho an'ny Madagasikara satria ny angaredina tompo lasy tompo vavy dia efa anisan'ny festival anisan'ny tafiditra anatin'ireo festival efa arahan'ny matianina akaiky amin'izao fotoana izao. 20 ireo mpanakanto izay azo lazaina efa manana ny maha izy azy no efa nandalo tato amin'ny hetsika angaredona no amafisin'ny tompona ndraikitra ihany koa fa manaraka fiofana indray mandeha isa-taona ny ivelany ireo teknisiana amin'ny hetsika mba hanatsarana tranony fahaiza-manao indrindra fa ny fampisehoana. 30 tapitrisa ariary ny teti-bola lany amin'ny hetsika nambarany fa efa maro ny vahiny manaraka akaiky ity hetsika ity. Hitao aminao avoko ny arena sarobity Fatoso sy volamena ko ny angamena Hitao aminao